araky ny andiny fa 450 na lampandrenana. Ko ny voalohany teny dia manolotra ny arahabaka ventivety sy ny manakovy fampampenina amintsika rehetra. Voam-pifaliana rahateo izany ka fizara ary hasiny fiainana ka hafanolotra. Misaotra antsika rehetra ihany koa namany ny antso ka tonga ny fanolotrana eto amin'ny lamba-panjakana Iavoloha ankehitriny. Raha ny fandaharam-potoana no asiny ampeny atongoka izany amin'ny fandraisam-pitenenana n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara koa ireo mahakasika azy ireo. Tsy ampiandreny intsona koa manasana mampanajana Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara hanokatra ny fandraisam-pitenenana. Ry vahoaka malagasy tsy vakovolo firaitan-drazanambo. Ianareo rahalany mpanolotsaina amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Premier Ministre, lehiben'ny gouvernemanta, ianareo ministra, mpikambana voatendry atao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Isika rehetra manam-boninahitra sivily sy miaramila tonga manatrika eto naraka ny anarana sy laram-boninahitra ireo tsirairay avy mifanaraka amin'ny arifenitra misy eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara, tompolahy sy tompovavy. Andro vitsivitsy lasa izay no nahavitako ny fiainana teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary nandrosoako ireo vina sy ireo tetikasa tsy azo hitovira hoenty manala ny firenena anatin'ny krizy lalina natovana ankehitriny izao. Raha tsy anivony dia ireto ireo teboka sy fotokely lehibe mamaritra ny politika ankapobeny hoenty mitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fetim-potoana 2 taona farafahelany aretan'izao fitondrana izao. Voalohany, ny fitadiavam-bahaolana faran'izay haingana indrindra mikasika ireo seratra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny amboko, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny soatoavina, ny famerezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro, ny fametrahana ny politika pitsitsina, ny fijerena ireo seram-piarina rehetra mampidibola ao amin'ny fanjakana no sady mampiodina ny toe-karena toy ny seratry ny fizahan-tany, ny fambolena, ny lavanily, ny fametrahana tontolo mpandraharahana indrindra, voaro sy ny lamina, ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo hari-pirenena na kodiny izy ireo. Faharoa, ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoety mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana, ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny elaelam-bahoaka. Fahatelo, ny fikarakarana sy ny famindrana atrikasa maro lafiny hoety mandrafitra ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany. Ry malagasy firaitan-drazanambo, no ny ame anateraky ny fahatereny fotoam-piasantsika sy ireo andraikitra tsy maintsy enjena sy antsoro atsika dia tsy maintsy miroso faran'izay haingana isika ka dingana lehibe tsy azo ialana ary tsy maintsy irosona ny fametrahana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Mba tsy mitombotra amin'ny oma nefa isika dia tsara ny mitondra izao fanamariana manaraka izao. Voalohany, mialoha izao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta izao dia nisy ny fiaonana natao tamin'ireo herively eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra voadinika tsara sy voalanjalanja. Faharoa, tsy mivaona amin'ireo FDB na roso etsy ambony ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao ireo. Izany hoe natao hanatanteraka ireo politika mpanjakana foiezaka sy antonony ezaka. Ny isan'ny ministra dia mezana tsy na ohatra
nefa misy teo aloha satria zay no tapakevitra andraisinay mba tsy hampisy olana maro dia nalaina ihany rafitra zay fa misy teo aloha mety misy lobanakely fa tsy mainty hita soritra anatin'ny fepitaona 2 volana farafahelany nivoaka mpanatanteramin'izy ireo izany politika mpanjakana izany ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'ny fepitaona io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra amin'ny fanovana mpikambana anatin'ny gouvernement ankehitriny dia mitoboka aminareo zay ny antefany safidy ka voatendry ny mpikambana anatin'ny gouvernement tany tena maro ireo olona naniry ho voatendry anatin'ny gouvernement fa ianareo no ny antefany safidy aoka ianareo niezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamerina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka nentina namora volany ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feo-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handrova ny ire-pirenena hanao erisetra hanao kolokolo tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy mantsy andray fepetra hientitra tsy misy famindrapo ny tapo fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina ny fitondrantenanareo sy ny asanareo izany takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana voara-ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kely ihany koa atsika rehetra mpiasa-mpanjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny piarabeny antitra teriny etoana no miantso fa nataonay ny antefa mitsika malagasy rehetra tsy akanavaka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity antitra terina ihany koa ny fahavononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonatoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarerana any Madagasikara izany averinay kosa nefa fa fiaraha-miasa madio mahomby mirindra araka ny rariny sy mihitsiny ary mikasaka tombotsoa iombonana no irinay eto mpamanarana dia ataonay mazava fa saroka loatra ametahitam-bahoaka sy ny tombotsoa hono ny firenena izahay satria izany no antony mijoronay sy mbola mijoronay ary imatimatesanay etona ka noho izany dia tsy andefitra mihitsy zahay manolona ireo paikady maloto ezahina voizina haminganana sy hampanginana feon'ny vahoaka sy ny etaetana hijoro hatrano antanindrazana iombonana izahay ka mampanaja lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena tadio fa samy vavolombelona ny tantara isika ary ny tantara no ny tsara antsika ho tonga amin'ny fanovana sy ny fanarenana andraindraina sy mendrika azy eny ny vahoaka malagasy eto tena farany dia te-ampatsiahy zavatra roa ho atsika zay mpiara-miasa rehetra manareo amin'ny gouvernementa indrindraindrindra ny sary izay nezahanay naseo amin'ny fitondrana ty dia ny fitsikitsikina sy ny fandraisan'olona misy manome anarana mihitsy moa any hoe kolonelina tsikitsiky no sary naseho amin'ity zavatra tia aoka atsika mba handray vahoaka malagasy satria reo lehibetsika aoka mba tsy hoeno any amin'ny ministera ny fiavonavonana toko raisy ny malagasy henoy izy na amin'ny filialy ianao vao afaka eo tsika no nanaiky anao amin'ity asa tia dia mpiolo vahoaka malagasy ny famaroa maro nametraka taratasy taty aminay naniry mba ho lasa ministre koa fa toerana vitsy raha tsy diso 7 amby roapolo izy io ny malagasy telopolo tapitrisa
tsy hoariny tafiditra daholo retsika fa tsika rehetra mamengavy a manotrona ny fanapahan-kevitra zay nataonay a ampio zahay mba handroso ahafahany ty firenena malagasy ty handroso mankasitraka tsika rehetra tompoko ho an'ny tanindrazana samy tain'Andriamanitra. Makasitraka indrindra Andriamatoa Filoha, manasanao ho Andriamatoa sekretera jenerala ny fiavidiana Repoblika Madagasikara handray ny fitenenana. Andriamatoa Filoha ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara fotanjakana. Andriamatoa isan'ny mpakotrana avo ny fanovozana Repoblika Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement Dr. Kleist ankehitriny dia vakenatsika ny didim-panjakana any andrena ireo mpambana eo anivon'ny gouvernement izay vaky teo izao manaraka zao. Ny fiadiana ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara didim-panjakana lahara na 524 tsipika 140 sy 440 andrena ireo mpambana ao gouvernement. Ny filohan'ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara filoham-panjakana ka araka ny lalàm-pandrenana ka araka ny fanapahana lahara na 70 tsipika ACC tsipika telo tamin'ny 17 Oktobra 2024 anomezana ny fahefana miaramila mahefa izay soloin'ny kolonely Randriamirina ny Kaingatena anatotosany andraikitsy ny filoham-panjakana araka ny didim-panjakana lahara ny 2024 tsipika 10 aotraray tamin'ny 20 Oktobra 2024 manindry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement araka ny polokevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernement amin'ny maha-minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadiana Repoblika misahana ny fanovozana Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Andrinena izay toy izao ny fiofanana sy ny andraikitra ambony mombamomba azy ary sy ny anana manokana ireo andraikitra sy fiofanana izay tsy karatra fa mafonja. Ramatoa Ministre dia manana ny diplôme d'études approfondies en droit fondamentaux, équité et justice environnementale. Raha ny andraikitra nisany dia avocat de barreau de Madagascar nanomboka ny taona 750 maraka ankehitriny ary tao miamia ny kintana. Filohan'hevitra ny Conseil supérieur de la transition en charge ny Antananarivo ny taona 140 ka hatramin'ny taona 410. Solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo voalohany ny taona 410 ka hatramin'ny taona 710. Filohan'hevitry ny andenimeran'ny olona misahana ny province d'Antananarivo ny taona 410 ka hatramin'ny taona 710 ary solombavambahoaka ny Madagasikara ihany koa teto Antananarivo voalohany ny taona 710 ka hatramin'ny taona 420 ary alohan'ny zao manendrena azy ministra misahana ny misy mpanjakana eo amin'ny fiadiana Repoblika misahana ny fanovozana dia voafidy solombavambahoaka teto Antananarivo voalohany ihany tamin'ny 420 ary filohan'ny groupe parlementaire firaisan-kina ihany koa. Mankasitraka tompoko. Ministre ny folo amboay ny général de division Razafitombo Magnilina
Eli. Koa toy izao ny momba azy. Izy dia nivoaka tao amin'ny andiany fahasivy folo tao amin'ny akademia militaire ny taona raiky amin'ny sivifolo sy manjato sy arivo. Niofana ihany koa manana ny diplôme d'état-major tao amin'ny école d'état-major Compiègne tao a Frantsa ny taona roa sy roa arivo. Niofana manana ny maripaizana diplôme école de guerre tamin'ny taona raiky amin'ny folo sy roa arivo tao amin'ny école de guerre Paris, France. Ny taona sivy sy roa arivo dia chef de cabinet du premier ministre no sady conseil technique permanent ihany koa. Efa chef de corps ny RM3 ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Efa sous-chef d'état-major en charge de la planification ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo, ary coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère en forces armées alohan'ny anendrena azy ho misy ny voalohan'izay izao makasitraka ndraika toko. Ministre Ndrarambahiny Ramatoa Razanamasoa Christine. Efa voalohany antenimieram-pirenena ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary ny sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers ny taona valo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo. Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambato Finandrana nandritra ny raiky amby folo taona ny taona telo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa garde des Sceaux ministre de la justice ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby folo sy roa arivo. Makasitraka ndraika toko. Pitahiry Tasepanjakana ministre ny fitsarana Ramatoa Ernaivo Fanilsoa. Izy dia niakatra tao amin'ny école nationale de l'administration ENA Paris, France. Niakatra ihany koa tao anivon'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques teto Antananarivo ary manana ny diplôme de magistrature tamin'ny taona roa arivo teo anivon'ny école nationale de la magistrature et des greffes teto Antananarivo ihany koa. Nanomboka ny taona telo sy roa arivo dia magistrate teo anivon'ny ministère de la justice teto Antananarivo, folohan'ny syndicat de la magistrature de Madagascar ihany koa nanomboka ny taona enina amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo, ary filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar ny taona fito amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo. Makasitraka. Nisy ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny maha administrateur civil en chef amin'ny Ramatoa Rakotomandrasana Antitra Benjara Tiahay. Izy dia manana ny diplôme du cycle international d'administration publique nivoaka tamin'ny taona folo sy roa arivo, manana ihany koa ny master 2 en droit public. Ny taona efatra sy roa arivo ary nandritra ny folo taona dia chef de la division d'investigation teo anivon'ny bureau anti-corruption tao Toamasina. Efa chef du centre immatriculateur d'Antananarivo ihany koa ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roa roapolo sy roa arivo, ary nanomboka ny taona roa roapolo sy roa arivo, ary nambara-panendrena azy ho ministre izao dia directeur d'appui et de coordination des centres immatriculateurs teo anivon'ny ministère intérieur. Makasitraka tokoa. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny Andriamatoa Ramearson Herijatovo Aimé. Manana ny mari-pahaizana PhD en commerce
avec une spécialité en économie internationale et de développement, nivoaka tamin'ny taona roa arivo ary taona amin'izay fotoana izay manaraka ankehitriny dia enseignant chercheur maître de conférence à l'université d'Antananarivo département d'économie. Nanomboka ny taona efatra sy roa arivo manaraka ankehitriny dia directeur du centre de recherche ODRES spécialisé en études macroéconomiques, économie publique, économie du développement, économie internationale, département économie, université d'Antananarivo. Nanomboka ny taona sivy sy roa arivo manaraka ankehitriny ihany koa dia consultant international en affaires politiques et économiques et au niveau exécutif Research Associates ao South Africa. Betsaka ihany koa ireo publication izay nataony saika manerana an'izao tontolo zao. Makasitraka. Ny ministre ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michael Ouli Souma Idrissa. Nivoaka tamin'ny taona telo sy roa arivo teo anivon'ny École nationale supérieure de police teto Antananarivo. Manana ihany koa ny maromaro kaizana master 2 en droit public ary raha ny andraikitra izany dia ny taona 5 sy roa arivo ka hatramin'ny 7 sy roa arivo dia directeur des forces d'intervention de la police ary talohan'izay dia nisana ny commandant des forces d'intervention de la police nationale ihany koa nandritrany eny taona ary efa nisana ny maha-ministre ny sécurité publique ny taona 20 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 70 sy roa arivo. Komakasikanina tompo. Ministre ny fanajariana tany sy ny raharahantany ny général de division Wilson René de Roland. Nivoaka tamin'ny andiany fahasimamifolo ihany koa tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe. Manana ny diplôme d'études de l'école des officiers de la gendarmerie nationale tao amin'ny cours supérieur de la gendarmerie Melun France. Manana ny diplôme universitaire de droit et sciences criminelles faculté de droit des Sceaux dans l'université Paris 11 France. Ary manana ny diplôme d'état-major de la gendarmerie ihany koa tamin'ny taona 5 sy roa arivo teo anivon'ny centre de formation spécialisée de la gendarmerie française Maison Alfort tao à France. Reo raha reo andraikitra ambony izay misany dia efa officier adjoint au commandant de groupement de gendarmerie nationale tao Kondlava izy ny taona 4 sy roa arivo. Efa lolo Madagasikara voafity teny Madagasikara ihany koa ny taona 9 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo. Ary alohan'izao anively azy ho ministre zao dia gouverneur ny faritra Sofia nanomboka tamin'ny taona 7 sy roa arivo. Makasitraka ny tompo. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Manana Monira. Manana ny mari-pahaizana médecin diplôme d'état de la faculté de médecine d'Antananarivo ary diplôme universitaire en urgence pédiatrique ihany koa. Raha ireo andraikitra ambony izay nosahany anisan'ny soratana ny taona 3 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo dia médecin généraliste au centre hospitalier universitaire tao Tanambao Atsiranana 1 ary nanomboka ny taona 1 sy roa arivo alohan'izao anively azy amin'izao andraikitra ambony zao dia chef de service pédiatrique au centre hospitalier universitaire Tanambao 1 Atsiranana ihany koa. Makasitraka ny tompo. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy.
Andriamatoa raha vony manantsoa dao ihany mandavy. Izay manana ny mari-pahaizana Master Business of Administration na MBA tamin'ny taona 2020 teo anivon'ny Institut National des Sciences Comptables et d'Administration d'Entreprise na INSCAE teto Madagasikara. Manana ny diplôme d'études approfondies ihany koa en télécommunication teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Tamin'ny taona 2020 dia manana ny doctorat en télécommunication option informatique appliquée ihany koa. Raha ny andraikitrangonjy anisany dia ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia nisana ny andraikitra directeur de la valorisation du transfert technologique de la création et de l'innovation teo anivon'ny université à Antananarivo, président du conseil de l'école doctorat teo anivon'ny secours de sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation, ary nanomboka ny volana marsa teo amin'ny folo alohan'ny anendenazy andro andraikitambony zao dia voafiny ho directeur de l'école doctorat teo anivon'ny sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation ihany koa. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Antsinaina Elisa Karera. Manana ny mari-pahaizana doctorat en sciences de l'éducation, spécialisation administration scolaire et pédagogie Tanganmaina ny taona 2020 ary nanomboka ny taona 2020 dia enseignant chercheur, maître de conférence teo anivon'ny Institut des sciences et techniques de l'environnement sy teo anivon'ny école normale supérieure de l'université de Fianarantsoa, chef de mention de l'école normale supérieure à l'université de Fianarantsoa ihany koa ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 ary alohan'ny anendenazy dia chef de mention environnement teo anivon'ny IST ihany koa université ny Fianarantsoa. Makasitraka tena tena. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa. Manana ny mari-pahaizana diplôme ingénierat en génie industriel en maintenance et production teo anivon'ny Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo. Raha ny andraikitra mosany dia nandritra ny 5 taona. Nanomboka ny taona 2020 dia nisana ny andraikitra directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Cilefa Antonio miarasindira ary nanomboka ny taona ny volana Jolay 2020 ary alohan'izao anendenazy ministra zao dia assistant ny directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ihany koa. Makasitraka koa. Ministre ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rasataramanana José Nirina. Manana ny master 2 en études économiques et gestion ny taona 2020. Manana ihany koa ny diplôme supérieur en comptabilité et administration INSCAE teto Antananarivo ny taona 2020. Raha ny andraikitrangonjy zany dia miasa teo anivon'ireo mpiara-monina iraisam-pirenena Fonds international pour le développement agricole
ny taona raiky folo soa arivo ka hatramin'ny taona 5 soa arivo amin'ny toerana maha-manager national en passation de marché du projet AREPA. Ny taona 20 soa arivo ka hatramin'ny taona 4 soa arivo dia coordonnateur du programme entrepreneuriat et investissement agricole teo anivony projet pôle intégré de croissance rehefa-tsy ny banque isan-pirenena na ny banque mondiale. Ny taona 20 soa arivo ka hatramin'ny taona 4 soa arivo ary alohan'ny nanendena azy amin'izao toerana maha-ministre dia responsable des opérations teo anivony projet pôle intégré de croissance ihany koa. Makasitrany tokoa. Ministry ny fampirobona ny industria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miandraka. Andriamatoa Rasoarana Andrignay. Raha ny fiofanana izay nataony dia manana ny master 2 en stratégie et marketing teo anivony université de Poitiers sy INSCAE teto Madagasikara. Manana mampahaizana ihany koa amina management development programme certificate teo anivony université ny Capital tao South Africa ny taona 20 sy 10 arivo. Alohan'ny nanenena azy ministre dia nanomboka ny taona 5 sy 10 arivo dia manager de relations externes teo anivony groupe Basanna teto Antananarivo. Ny taona 6 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 15 sy 10 arivo dia coordonnateur marketing et communication teo anivony PSI Madagasikara. Ny taona 7 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 6 sy 10 arivo dia chargé des projets teo anivony DDM na Economic Development Board of Madagascar. Makasitrany tokoa. Ministry ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Andriamanitson Michela Aintiana Angèle. Toy izao ny mombamomba azy, manana ny maha-fahaiza na diplôme de l'école nationale de la magistrature et des greffes, nivoaka tamin'ny taona 20 sy 10 arivo ary manana ny diplôme d'études approfondies en droit des affaires ihany koa teto Antananarivo tamin'ny taona 20 sy 10 arivo. Ny taona 9 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 10 arivo dia chef de service de la concurrence teo anivony ministère en charge du commerce. Efa mpikambana teo anivony fitantanany ny staff sy ny comité national de codex ihany koa. Ny taona 20 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 13 sy 10 arivo dia directeur de la protection des consommateurs teo anivony ministère ny commerce ihany koa. Ary alohan'ny zao nendena zao dia magistrat collaborateur teo anivony direction des droits humains et des relations internationales. Makasitrany. Ministry ny asa, ny fampanana asa sy ny asa panjakana Ramatoa Florence Soatina Betty Leon. Manana ny maha-pahaizana ny inspecteur du travail et des lois sociales teo anivony école nationale de l'administration de Madagascar. Manana ihany koa ny maha-pahaizana master 2 en études économico-gestionnaire teto amin'ny université n'Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany dia ny taona 9 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 10 arivo dia efa tadepatra na directeur régional ny ministère ny izay sahaniny amin'ny maha-ministre azy ankehitriny teo anivony faritra Antsinana. Ny taona 9 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 10 arivo. Nanomboka ny taona 20 sy 10 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 10 arivo dia efa directeur de l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des sans-emploi teo anivony ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique ihany koa. Ary alohan'izao nendena zao dia tany général
nanomboka ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo teo anivon'ny Office national de l'emploi et de la formation professionnelle na ny ONF. Minisy ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriamatoa raha risony juste intéressant koa toy izao ny momam-bady. Manana ny mari-pahaizana master 2 en économie management tamin'ny taona 5 sy 4 arivo, nanomboka ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 4 sy 4 arivo dia nitana ny andraikitra council manager teto amin'ny ranomasobe indiana indrindrandrindra teto Madagasikara sy tao Nosy Comore, teo anivon'ny groupe maestre, eo anivon'ny transport maritime. Ary alohan'ny anendranazy ministre dia fondateur ary chief executive officer ny Madagascar Coastal Container Lines Limited amin'ny transport maritime ihany koa. Minisy ny ambovo sy ny akorakafo sy ny akoranafo. Andriamatoa Raitera Niambo Jeunesse. Manana ny mari-pahaizana master en sciences physiques et applications teo anivon'ny Université d'Antananarivo ary toy izao ny andraikitra izay nisahanina. Ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 5 sy 4 arivo dia secrétaire général teo anivon'ny orinasa Soaccord. Ny taona nandritra amin'izay fotoana izay ihany dia chercheur indépendant en physique des eaux énergies programme Atlas ary ankehitriny izy dia associé et chief technology officer teo anivon'ny orinasa TF7. Investigateur ihany koa izy principal eo anivon'ny Cross Energy ary nandritra ny fotoana maritra dia consultant international en sciences des données, intelligence artificielle et unité de gouvernance digitale. Ny minisy ny arena kibon-tany sy ny loharan-karena stratégique Andriamatoa Andriaparany Kara. Izay toy izao ny fifanambony izay nosany. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 2 sy 4 arivo master en sciences océanographiques teo anivon'ny Institut atlétique et des sciences marines de l'Université de Filiale. Manana ihany koa ny master en sciences de l'ingénierie offshore tamin'ny taona 4 sy 4 arivo tany Norvège. Ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 7 sy 4 arivo dia nisanany andraikitra secrétaire général teo anivon'ny ministère en charge ny mine sy ny pétrole teto Madagasikara. Nandritra an'izay fotoana izay ihany koa dia filoha ny fitantanana ny Institut de généalogie de Madagasikara, efa cadre général par intérim teo anivon'ny Institut de généalogie de Madagasikara ihany koa, ary alohan'izao nendrenazy ministre izao nanomboka ny taona 4 sy 4 arivo dia secrétaire exécutif de la Chambre des mines de Madagascar. Ministre ny asa vaventy Andriamatoa Razafindrianarivo Henri Jacob. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 3 sy 4 arivo amin'ny ingénieur en bâtiment et travaux publics teo anivon'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Nandritra ny taona maro nanomboka ny taona 12 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 13 sy 4 arivo dia directeur régional des travaux publics tao Vakinankaratra, tao Sofia, tao Melaky, ary nisahana amin'ny andraikitra mandeha teo des infrastructures teo anivon'ny ministère nanomboka ny taona
telomborokolo sy arivo ka hatramin'ny taona 1920. Ipafikamana teo amin'ny filankevi-pitatana ny agence solitaire ny taona telomborokolo sy arivo ka hatramin'ny taona 1920. Directeur général des travaux publics hatramin'ny taona 1920. Ari alohan'ny anenenanzy ministre izao dia ingénieur d'étude teo anivon'ny secrétaire général du ministère des travaux publics ihany koa. Mankasitrangina tao. Ministre ny Jolo sy Mitoekarena Andriamatoa Trankidoe Jacob. Manana ny mahapaizana diplôme d'études en sciences comptables approfondies, comptabilité et finance, tamin'ny taona 2025 teo anivon'ny INSCAE teto Antananarivo. Raha ny andraikitra ampondranisany dia tare général ny orinasa Copefrito Tanatuyara nanomboka ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970. Namorona niara-namorona ny orinasa Ocean Farmers ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970. Toy izany ihany koa ny orinasa Indian Ocean Traitant ary mpamorona ny orinasa io ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1920. Mankasitraka tao. Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Manisy Mara raha fanomezatsoa Mikael. Zay toy izao ny momba azy. Foloa mpitatana ny foloa mpitatana na président conseil d'administration ny ONG tany Ifandovana nanomboka ny taona 1920. Coordonnateur national de dédicace na projet d'adaptation des populations côtières aux effets du changement climatique ny taona 1920 ka hatramin'ny taona 1920. Efa coordonnateur de dédicace Green Academy Madagascar ihany koa ny taona 1920 ka hatramin'ny taona 1920. Ary manana ny mahapaizana ambony diplôme d'études approfondies tamin'ny taona 7 teo anivon'ny Université Antananarivo, faculté des sciences, département de biologie, écologie et conservation animale. Mankasitraka. Ministre ny fizahatany sy ny asatanana Ramatoa Volompiaina Lucie. Ny taona 2020 ary nandritra ny 10 taona dia membre du conseil municipal de la commune d'Antananarivo teto anivon'ny fiadiny communauté d'Antananarivo amin'ny antoko tiako Madagasikara. Nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia chargé de communication du projet jeunesse malagasy. Ny taona 2020 ka mandaka ankehitriny dia nisana ny andraikitra coordinatrice du projet FEF Coms by Hireny. Izy moa dia manana diplôme ambony amin'izany départementa izay sahaniny zany. Mankasitraka vilaka. Ministre ny rano, ny fanadiovana sy ny fitiovana Ramatoa Razafiniaina Minisoa Anjaratiana Eliana. Toy izao ny fiopahana ambony izay nosahany manana ny docteur en sciences économiques teto anivon'ny Université d'Antananarivo, manana ihany koa ny diplôme d'études approfondies en sciences économiques ihany koa option développement. Ny taona 2020
Katramtaona araiky amby roapolo sy roa arivo dia efa taloha général de l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle teo anivony du ministère de l'emploi et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ny taona araiky amby roapolo sy roa arivo katramtaona efatra amby roapolo sy roa arivo dia efa secrétaire général teo anivony ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Efa taloha général ny zany ministère zany ihany koa. Ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ka taona dimy amby roapolo sy roa arivo ary nanomboka ny taona amby roapolo sy roa arivo dia enseignant chercheur teo anivony université ny Toamasina sy teo anivony département gestion ny université ny Moramanga. Alohan'ny nanelena azy ministre dia secrétaire général ny anio ministère io ihany koa ny tenany dia tsy ina zany fa ny ministère ny rano ny fanadiovana sy ny fidiomana. Ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakazy indrindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Andriamamiadana Mahefa. Marino moa fa Andriamatoa ministra dia mbola any ivelany fa hozaraina ny say ihany nefa ny mombomba azy. Ny taona folo sy roa arivo no nahazoany mampahaizana Master of Business Administration na MBA tany Malaisie teo anivony Lincoln University of Creative Technology. Raha ny siaka sahany sy ny andraikitra ambony dia misara ny toerana ma directeur de technologie de l'information nanomboka ny taona 2024 ka manakandroany any andrenazy ministre izao miasa any Canada, any États-Unis, any Mexique ihany koa. Ny taona 2010 sy roa arivo ka taona 2010 sy roa arivo dia efa tany général ny orinasa Sky One Télévision et radio teto Madagasikara ny tenany ary efa coordonnateur général ny orinasa communication network corporation teto Madagasikara ny taona 2010 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 2010 sy roa arivo. Ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Rahamirina Sidoni. Izy dia manana mahapaizana ambony amin'ny lafiny gestion publique, ny gouvernance institutionnelle, ny planification stratégique ary indrindra amin'ny lafiny gestion de projets sociaux et humanitaires. Nanomboka ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia lohan'ny Madagasikara voafidy teo anivony faritany Toamasina efa Solombababoaka voafidy teo anivony districtny Mananarano ihany koa ny taona 2010 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 2020 sy roa arivo ary filoha regionaly ny Croix-Rouge Malagasy tao amin'ny faritra Anatinjorofo ny taona 2009 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 2010 sy roa arivo. Makasitraka indrindra bongo. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré. Manana ny marim-pahaizana na ny diplôme de hautes études en administration, spécialisation diplomatie et relations internationales teo anivony École nationale d'administration de Madagascar nivoaka tamin'ny taona 2010 sy roa arivo. Manana ihany koa ny marim-pahaizana MBA en finance nivoaka tamin'ny taona 2010 sy roa arivo teto Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany
dia efa conseiller spécial ny foloan'ny antenimieran'olo ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 20 représentant du gouvernement teo anivony camp coordinating mécanisme amin'ny ady amin'ny faretina sida sy ny tuberculose ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 17 sy 20 efa coordinateur ny compétition stratégique mahakasika an'izany varanaretina zany ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 17 sy 20 efa directeur du centre d'études et de formation multimédia à CEFOM teo anivony ministère de communication sy ny relation avec les institutions ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 20 sy 20 ary consultant international eo anivon'ireo mpamatsy vola iraisa firenena toy ny BAD, ny Banque mondiale, ny UNICEF, ny PNU, ny UNFPA, ny OMS nanomboka tamin'ny taona 20 sy 20 mandrakakety makasitraka indrindra tompo. Ministre serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaspard Feso. Raha ny fiofanana ambony izay nosarona dia ny taona 17 sy 20 nivoaka ary manana ny mahafahaizana master 2 en journalisme et communication. Tamin'ny taona 20 sy 20 dia nisitraka ihany koa ny mahafahaizana master 2 en business administration na administration des affaires ary betsaka ihany koa ireo fiofanana maro samihafa anatin'ny eo anivony zany sihatra amin'ny lafin'ny communication izany. Araky ny fantatsika moa dia solo-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo faritra fahatelo ny tena ny ankehitriny ary foloa national ny groupement parti politique mouvement Gaskar. Nanomboka ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 20 sy 20 dia rédacteur en chef responsable de programmation chroniqueur politique teo anivony orinasa ONR-TV radio ary ny taona 20 sy 20 ka hatramin'ny taona 20 sy 20 dia journaliste chroniqueur politique ary présentateur principal ny fandaharana d'invité du jour. Makasitraka ndrindra tompo. Farany dia ministre délégué nandidi ny gendarmerie firenena ny général de division Bama Marima nivoaka tamin'ny andian'ny fahasimamy folo teo anivony académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Nisahana andraikitra ambony maro samihafa anisan'izany amin'ny chef de service opération teo anivony CRGN Mahajanga tamin'ny taona 20 sy 20 efa niandraikitra toerana ambony ihany koa teo anivony CRGN Toliara ny taona 20 sy 20 efa commande ny école de la gendarmerie nationale tao Angosto ny taona 17 sy 20 inspecteur général de la gendarmerie nationale ny taona 20 sy 20 ary ny taona 13 sy 20 ihany koa ary ankehitriny dia tare général ny sécurité routière nanomboka ny taona 20 sy 20. Mankasitraka. Andiny faharoa foana ary tsy manan-kely intsony
ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izao ity mpanjakana izao. Andiny fahatelo noho ny amiana sy araky ireo fepetra voarazany andiny faefatra sy ny andiny fahenina andarana faharoa amin'ny ijoborana laharana faharoa ambinipolo sy aotra ray efapolo tamin'ny fahasimy ambin'ny folo septambra roa ambinipolo sy manjato sy arivo mikasika ireo fepetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana etoaperana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-keraka hatrany izao ity mpanjakana izao raha vatany vao mampafantarana ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakana republikan'i Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny faha 20 Oktobra 2025 ny filohan'ny fanaovazan'ny republikan'i Madagasikara filoha-mpanjakana Andriamatoa Rajoelina Mikaela, ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta Andriamatoa Rajoelina Telo Salama. Surat Tulai